Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo satria maro ihany sika dia angatahana ny ankizy mba ampifoina, ny ankizy kely zany mba ampifoina ahafahan'ny lehibe ny fanamboarantsika mba raha tompoko.
Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Anio dia fotoana maranana ny isa-taonan'ny sampana vehivavy kristianina izay mitondra ny lohateny hoe miorena tsara amin'ny finoana. Anio koa no anatanterahana ny feim-pihavanana ho an'ny havantsika izay namoy prêt-à-pot. Fanahy masina ane hitarika antsika, ahatakaratsika ny sitrapon'Andriamanitra ka hahatonga antsika hiorina mafy amin'ny fahatokiana ny Tompo. Ho ampitomboana amintsika ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zao dia ho vetesintsika ny salamo 100 ho fideranan'Andriamanitra. Ary tany rehetra, manompoan Jehova amin'ny fifaliana, makenesa eo anatrehana ny filimbiny, aoka ho fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy isika, dia olony sy olony fiandriny, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny saorana, ary eo akianjany amin'ny fiderana, misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famondrampony, ary miatra ny taranaka faramanziny ny famarinana. Ataontsika ny hira izay efa voalahatra. Isaoranay ianao ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka mihoneto indray izahay hiantso sy hidera ary hankalaza ny anaranao masina. Mideranao izahay Tompo fa Andriamanitra tsara ianao no sady mpanao tsara, Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra be famindrapo. Mideranao izahay fa ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ianao ilay Andriamanitra mahagaga ary ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Dia mbola velom-pisaorana anao koa izahay satria ny hery rehetra, ny fahalebiazana rehetra dia eo am-pelatananao. N'aiza n'aiza dia tsisy Andriamanitra mahery noho ianao ary tsisy azo ampitahaina amin'ny anaranao. Koa indretra izahay Tompo, ahatsiaro ny asanao mahagaga sy hankasitraka izany. Koa raisy Tompo, ny haja, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika ianao. Ary taio Tompo izao fotoana izao mba ho fanomeza amboninahitra anao sy ho fampandrosoananay vahoakanao. Koa hatreo izao fotoana izao Tompo mba ho araky ny sitraponao. Amin'ny anaranao soa Jesosy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao ny sitrapon'Andriamanitra antsika anio. Tandremy fandrao misy mahalasa anareo, ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araky ny fampianaratra voatolotry ny razana, araky ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy.
Izao dia ataontsika ny hira fanampin'ny 15 andininy voalohany. An-danitro, raha nambaranao anay ny sitraponao dia menatra izahay fa mahatsiaro tsy mendrika tokoa fa mbola miaina anaty fahalotona izahay. Tsy hainay ny tahiry ny teninao izay mirakitra fitiavana, naleonay mihaino ny fakapanahan' izao tontolo izao ka tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Kanefa ankehitriny Tompo, fona aminao izahay, noho ny tsy fanananay finoana miorina tsara aminao, ka tsy ahafahanay mandresy ny antson'izao tontolo izao. Tsy misy miafina aminao Tompo ny momba anay rehetra ka manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay. Manetry teny eto anoloanao izahay. Mamindra fo aminay Tompo ary mamela ny elokay. Misaotra Tompo fa mpihaino vavaka ianao no mpamaly vavaka ary saromy anaty fahasoavanao izahay ary avaozy ny fanahinay. Amen. Miaraka amin'ny fiangonana, riranay be famindrapo, talao aminao izahay, mamela ny elokay, Diovy izahay ho afa-pahotana, sao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho fanahinao. Tsara Jesosy Kristy zanampamonjanay no angatahana aminao. Amen. Tsangana amin'ny fiangonana. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manoto dia manana solovava amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Ataontsika ny hira izay efa voatondro. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika tompoko. Tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora sika izao. Je demande aux jeunes et aux enfants de se lever pour chanter le cantique 808, première strophe. Seigneur Jésus, nous voilà maintenant au moment des jeunes et des enfants, par ton Saint-Esprit pour recevoir ton enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin est « Soyez fermes dans la foi ». Déjà, la foi c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, c'est avoir totalement confiance en quelqu'un. Avoir confiance signifie que rien ne nous permettra de douter de cette personne. Et donc pour nous, cette personne en qui nous devons avoir totalement confiance, c'est Dieu. Dans la Bible, Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, « Tenez-vous fermes dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. » En effet, il faut faire attention à ce que l'on voit, ce que l'on entend ou même ce que l'on nous dit, parce que le monde est rempli de choses qui pourraient nous rendre faibles. La peur, le manque de foi, les attaques du diable, les désirs de la chair ou raison d'une foi qui n'est pas ferme. Mais comment être et rester ferme dans la foi? Pour ça, on va lire dans Luc, chapitre 6, verset 48, que vous connaissez peut-être. Un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Alors dans cette histoire, Dieu est le roc, notre foi est la fondation de la maison, l'inondation et le torrent sont tout ce qui pourrait nous persécuter dans notre foi. Et l'homme, bien évidemment, c'est nous, disciples de Dieu. Notre foi doit être et uniquement être construite sur Dieu, car c'est lui et lui seul qui pourra rendre notre foi forte. Sans une bonne fondation,
fragile et reste toujours fragile. N'importe quoi pourrait la détruire à n'importe quel moment. Il faut également entretenir notre foi en la nourrissant dans la parole, en ayant une relation personnelle avec lui et en recherchant toujours sa volonté et sa volonté seule. Être ferme dans la foi, c'est aussi être ferme dans l'amour de Dieu. Considérer Dieu comme moyen afin d'atteindre nos propres objectifs personnels, mais plutôt comme un but à atteindre au quotidien. Qu'importe les épreuves, les doutes, les peurs, gardons notre confiance totale en Dieu seul. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin. Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas été juste dans mes mots. Puisses-tu nous aider à accomplir ta volonté et à être ferme dans notre foi. Et nous remettons entre tes mains le reste de ce culte. En ton saint nom. Amen. Ataontsika ny rehefa voalahatra alohan'ny akaran'ireo mpandray anjara amin'ny vavaka sy ny vaky-teny. Iaraka nomana ny fohamampanantsika isika hiaino ary handray ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra io, mbola misaotra anao izahay raha mbola omenao izao fotoana izao handraisana ny teninao. Ny teninao izay aina ho an'izay mandray azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Meteza hanokatra ny fo mampananay, ahaizanay miaino sy mandray ny teninao, ka mba ahazo herim-panavaozana indray izahay raha mivoaka eto amin'ity tranonao ity. Ahitino Tompo ny fanahy masinao mba ahazahoanay mahatakatra izay tianao ambaranay ankehitriny. Dia mitenena Tompo fa miaino ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izao vavaka izao. Amen. Isaia andininy fahavalo amby dimapolo, toko fahavalo amby dimapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Aza malemy, atao viavy toy ny trompetra ny feonao. Kominy ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Isan'andro dia mitady ahy izy ary maniry ahafantatra ny lalako, tahaka ny firenena iray manao ny marina ka tsy nanary ny fitsipik'Andriamaniny. Ny fitsarana araky ny rariny no angatahany amiko ary fanatrehako azy no zavatra iriny. Kanefa nanontany azy izy nanao hoe, so inona moa no ho anay no mifady anina raha tsy hitanao akory izany? So inona ho anay no mampahory tena raha tsy ahoanao akory izany? Izao kosa no namaliko azy. Indro fa amin'ny andro ifadianareo anina dia manenjika ny tombontsoanareo ihany ianareo ka manjakazaka amin'ny piasa rehetra eo aminareo. Indro sady mifady anina ianareo no mbola miady sy mifanditra ihany ary mamely totohondro mahery vaika. Tsy ny fifadianareo anina tahaka izany no andrenesako ny feonareo any amin'ny avo. Mo fifadian-kanina toy izany ve no tiako amin'ny andro ampahorin'ny olona tena?
ny ampilofika ny lohany toy ny zozoro sy ny tafilamba visaonana ary ny atory miosina venina. Izany ve nataonareo hoe fifadin-kanina sy andro ankasitrahany eo amin'ny tompo? Tsia, fa ny fifadin-kanina tiako dia izao: mamaha ny olona voafatotra tsy andrariny, manaisotra ny ziga mitambesatra aminy, ny manafaka rina ka manapatapaka izay zoga rehetra mangeza azy. Ny zaranao ny aninao aminona sy ampatranonao ireo mahantra mirenireny, ny ampitafinao izay hitanao fa miboridana ka tsy ampirimbelona anao eo anatrehan'ny namanao. Ny fanafahana anao no ialolalana anao, ary ny tompony mihitsy no vody lalanao. Rehefa miantso anao dia amaly anao ny tompo, rehefa mitady vonjy anao dia hovaliany hoe inty aho. Raha foananao eo amiko ny zioga-pamoretana mba amin'ny fanendrikendrehana sy ny fitenenan-dratsy, raha zarainao anona ny aninao ka manome sakafo ireo sahirana ianao, dia mirapiratra eo amin'ny aizina ny fahazavanao, ary ho toy ny mitavitavovonana ny aizo-pitinao. Hitaridalana anao hatrany ny tompo, na dia amin'ny tany karakaina aza ianao, dia hovokisa ny anina sy ampahatanjahiny. Anjary mahate-hijery toy ny savoton-drano ianao, na toa ny lorano mibiboka tsy mety ritra. Noho ny ezakao dia ahorona indray ireo zavatra rava fahiny, ary ahitsangana indray ny fanorenana izay efa nilaozana hatry ny elabe, ary ianao dia antsoina hoe vahoaka mpamboatra ny manda simba, ary mpamelona ny lalankely efa maty mba ho tsara honenana ao an-tanàna. Hoy ny tompo hoe: raha tsahatrao ny fanosiosenany sabata, ka ny tompontsoanao no enjehinao amin'ny andro voatokana ho ahy. Raha ny sabata no lazainao hoe andro mahafinaritra, raha ny andro voatokana ho ahy no lazainao hoe mendrika ho ajaina. Raha ajainao tokoa izany ka fadinao ny fanaonao, na ny manenjika ny tompontsoanao na ny teniteny foana, dia ho tonga loharanom-pifaliana ho asika ny tompontsoanao na ny teniteny foana, dia ho tonga loharanom-pifaliana ho anao aho. Izaho tompo no hitondranao ho mpandresy eny atendrokavoanalay tany, ka ampanara-poanao amin'ny lovan'i Jakoba razanao. Fa ny vavako no mampanantena izany. Amen. Ho tohizantsika ny famakian-teny, izany dia hitantsika eo amin'ny Korinthiana voalohany, toko 2:10 ka hatramin'ny 2:20. Korinthiana voalohany, toko 2:20, toko 20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hitantsika izany dia hovakiantsika amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa tonga i Timoty dia mba ataovy izay ahatsapany fa tsara fandray azy ianareo, satria miasa tahaka ahy koa izy amin'ny asan'ny tompo. Aoka mba tsy hisy anao tsinotsinona azy, mevatsy izy ary atero mba ho tonga soamantsara aty amiko. Fa miandry azy aho sy ireo avy ray finoana eto. Fa i Apollo avantsika kosa dia naprisihako matetika akaty aminareo miaraka amin'ny avany sasany ray finoana. Saingy tsy tiany atao mihitsy izany ankehitriny, fa ho avy ihany izy rehefa voilà. Azafady. Fa Apollo avantsika kosa dia naprisihako matetika akaty aminareo miaraka amin'ny avany sasany ray finoana, saingy tsy tiany atao mihitsy izany ankehitriny, fa ho avy ihany izy rehefa misy ahafahany. Miambiana ianareo, mamara tsara amin'ny finoana, aoka hitombanday, mahiresa, ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra. Fantatrareo i Stefanasy mianakavy, ireo ny kristianina voalohany tany akay, sady nanoka tena nampy ny vahoaka an'Andriamanitra. Mangataka anareo ao ry havako mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, mba amin'izay rehetra miara-miasa sy miara-misasatra aminy. Amen. Hofaranantsika mivaky-teny ary eo am-piatsanganana no amakitsika izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko 2:10, andininy 12 ka hatramin'ny 17, Jaona 2:10,
andininy 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia anao ny asa ataoko ihany koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria makany amin'ray aho. Ary na inona angatahana noho ny anarako dia ataoko izany mba hazon'ny ray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha noho ny anarako no angatahanareo zavatra amiko dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ireo didiko. Izao tsy angataka amin'ray ary izy no hanome anareo mpampionina hafa mba hombanareo mandrakizay. Izany mpampionina hafa izany dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany sady tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao anilanareo izy sady ho ao anatinareo. Amen. Miorena tsara amin'ny finoana. Miambeny ianareo, mamahara tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-day, maheza, ary ataovy amin'ny mpitiavana ny zavatra rehetra. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitara-dalana antsika, azahoantsika miorina tsara amin'ny finoana, ka sady ankalazaina ny voninahiny no mitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay lotsika dia Kristy. Amen. Napetraka isika. Ry havana, raha nanaraka tsara ny perikôpa teo isika, dia anisan'izay mampieritreritra lalina ny amin'ny finoana takian'Andriamanitra amin'ny mino, ny izay voalaza ao amin'ny boky Isaia mpaminany 9:15. Zao ny voasoratra ao: miantso mafy ary aza atao malemy, atao viavy toy ny trompetra ny feonao, vakio batsilana amin'ny vahoakako ny fikominy, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Sy manota amin'Andriamanitra ireto ka mila tenenina, mila ampitandremana mafy. Iza moa ireto? Raha vakitsika ny 2 dia izao mivoalaza ao: olona sy vahoaka mitady an'Andriamanitra isan'andro, maniry hafantatra ny lalany tahaka ny mba te hanao ny marina sy te hiazona fitsipik'Andriamanitra, ary mangataka fitsarana araka ny rariny sy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izy ireo. Raha lazaina tsotra dia olona tsara eritreritra, olona mitady mihitsy izay heverina fa mety, olona miantso an'Andriamanitra eo amin'ny fitaom-pivavahany ary mifadianina ara-dalàna. Saingony toyny, nefa amin'izany rehetra izany ny tombontsoanareo ihany no tadiavinareo
miteniteny foana ianareo ka ny namanareo anjakazakanareo sy adinareo ary ampahorianareo. Noho izany dia tsy haino anareo aho hoy ny tompo. 4. Nahoana loatra lahy, olona tsara eritreritra, olona mitady an'Andriamanitra isan'andro, olona maniry afantatra ny lalany, te hanao ny marina, te hiazona fitsipik'Andriamanitra, nefa teneniny mafy tahaka izany. Fa nahoana? Satria tsy fitiavana, tsy fitsinjovana ny soa ny namana ny manosika, fa fitiavatena. Araka ny fijery ny mpandinika, ny 80 mahery isan-jato, 80 mahery isan-jato ny mpino dia mikendry zavatra tokana eo amin'ny fiainany. Dia izao, ho any an-danitra fa tsy ho any amin'ny hafobe. Zay. Andova fiainana mandrakizay fa tsy ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Miorina tsara zany. Saingy tsy mikendry ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Aoka Andriamanitra anjaka amin'ny zavatra rehetra, fa tsy isika no kendry fotsiny aloha zay mety amintsika, zay mahafinaritra antsika. Ary indraindray azy zay no manosika ny olona hivavaka aho mba azo ny fiainana mandrakizay, ary ilay namako, ary ny fianakaviako, ary ny manodidina ahy, tian'Andriamanitra koa ireny. Ary zany ny vavaka nataon'i Jesosy, mbola manana olona maro aho zay mbola tsy amin'ity valy ity, reny koa dia tiako entina. Manana zany fijery zany ve isika? Fa ny Israelita tsy nanana izany. Tsy fitiavana ny namana fa fitiavatena. Tsy fitsinjovana soan'ny namana no manosika, fa zay mahasoan'ny tena aloha hanika raha toka manelingelina ny an'ny tena ny an'ny hafa dia tsy maninona. Azo ataony miady aminy, azo ataony mampahory azy, azo ataony manjakazaka aminy, azo atao ny endriky ny fitondran-tena tsy araka an'Andriamanitra maro izay tsy akasitrahany. Miorena tsara amin'ny finoana. Zany no lohahevitra ny sotoninareo SVK, ny sotonina avy tamin'ny taratasin'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Miorena tsara amin'ny finoana. Fa inona moa ny atao finoana? Misy karazany roa ny finoana ry havana. Ny ray dia finoana zay lazaina hoe voajanahary na naturel. Satria ambaran'ny soratra masina rahateo fa napetraka Andriamanitra tao amin'ny olona io mba hitadiavany an'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 7:20, ny 9:20 sy 7:20. Io finoana io no antsoina amin'ny teny frantsay hoe croyance. Finoana croyance zay azo lazaina fa hananan'ny olona rehetra. Na dia ireo zay tsy mitonona ho mino aza, ateo isika. Satria na ry zareo ate aza dia mino ny raha na ny matière. Io finoana croyance io no mahatonga ny olona sasany ino ny vintana. Ny sasany mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra zay araka ny takatry ny sainy. Ny sasany mino zavatra. Ny maro dia mino Andriamanitra zay ny foron'ny sainy, nitovozina tamin'ny fomba amam-panao, na nalaina avy tamin'ny traikefa-piainana, nandalo tamin'izao ka dia. Ny sasany voavonjiny ny voay dia manompo voay. Zany ny traikefa-piainana, niteraka fivavahana, natsoina hoe finoana croyance. Ambaran'ny mpandinika tantaram-pivavahana fa io finoana croyance io no loharano ny poiran'ny fivavahana maro
manerana izao tontolo izao ny antsoina hoe religion miteraka religion io mariana nefa fa io finoana croyance io dia tsy mahavonjy ny finoana croyance dia tsy mahavonjy fa ny finoana iray ambaran'ny baiboly kosa dia antsoina hoe finoana foi zay vokatry ny fanambarana araka ny soratra masina zany hoe tsy misy ny finoana foi raha tsy misy ny soratra masina raha tsy misy ny baiboly ary indrindraindrindra raha tsy fantatra zay ambaran'ny soratra masina sy ny baiboly tsy misy ny finoana foi tsy vitsy ny kristianina milaza fa mino ny anankiray zay ary narangarangany mihitsy ny baiboly hoe za mino an'ity baiboly ity dia nanontany le paster izy fa fantatrao ve inona ny ao aminatiny baiboly aiza kosa ity ve dia ho fantatra daholo ko nahoana ianao no miteny hoe za mino an'ity baiboly ity nefa tsy fantatra akory zay lazainy mila mahafantatra ny soratra masina zany a vo afaka manana ny finoana foi tsy hoe mino satria resy lahatra ny saina na hoe manaiky ny saina hoe zany tokoa no izy ka tsy hoe mino satria zay no eken'ny maro tsy hoe mino satria zay no eken'ny manan-tsaina mba manana intelligence ihany tsinona ka hoy Paoly apôstôly aiza ngeny manan-tsaina e aiza ny endry amin'izao tontolo izao aiza tsy efa nampidin'Andriamanitra fahadalana va ny fahendrena amin'izao tontolo izao fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny fahendren'ny olona ny herin'Andriamanitra ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'ny olona araka zany a ny finoana foi dia tsy maintsy aorina amin'ny tenin'Andriamanitra hoy ny teolojianina iray rehefa milaza zany izy tsy misy marina azo inoana raha tsy efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny zany averiko tsara tsy misy marina azo inoana raha tsy efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny zany io lay zava-miafina ambaran'ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo zava-miafina izay nafenina hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao nambara tamin'ny alalan'ny mpaminany fa naseho mazava sy nomena kosa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay teny tonga nofo nonona tamintsika Imanoela rehefa nangataka hita ny tavan'Andriamanitra Mosesy tsy navelan'Andriamanitra hijery ny tavany Mosesy ny lamosiny ihany no hitany fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy dia mahita ny ray isika afaka mahita ny ray zay nahita ahy dia nahita ny ray hoy Jesosy ao amin'ny Jesosy Kristy no sehoan'Andriamanitra marina ny maha izy azy ary eo amin'ny Jesosy Kristy no hanovozan'ny olona ny tena maha olona satria izy ilay tena olona araka ny sitrapon'Andriamanitra ry havana araka zany ny finoana foi dia tsy maintsy tovozinao amin'ny tenin'Andriamanitra saingy tsy mahazo mijanona amin'izany ambaran'i Jakoba amin'ny epistiliny fa io finoana foi io dia natao iainana fa tsy henona fotsiny akory mila tanterahana mila arahana fa raha tsy zany io finoana io dia mety maty ay mety maty ny finoana ka ny fomba amelomana ny finoana ny fankatoavana izay ambaran'ny soratra masina anka ny olona maheno na mahalala ny zavatra voarakitra amin'ny soratra masina nefa tsy mankatoa dia hoarin'ny tompo amin'ny olona dala zany nanoarany azy ao amin'ny Mateo 7:7-20 raha misy olona hoy izy mandre zany teny zany nefa tsy mankatoa dia hoarina amin'ny olona dala izy izay manorina ny tranony eo ambony fasika olona manaonao foana olona manangana trano morarava
olona manorina ny fiainany eo am'izay mora midaraboka zany ny olona izay mahalala ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mankatoa. Fa hoy Jakoba, fa raha misy mpiaino ny teniny nefa tsy mankatoa, dia toy ny olona mijery ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy, mijery ny tenany izy dia lasa miaraka amin'izay adino ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka kosa dia ny lalàn'ny fahafahana, ka mankatoa ary maharitra amin'izany ka manao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Ny vakiteny izay nakana ity lohateny ity dia milaza hoe miambeny ianareo mamahara tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy mahereza ary ataova mpitiavana ny zavatra rehetra. Arak'izany dia mila miambina. Mila miambina sao dia finoana croyance no andehanana, na dia kristianina zao aza, na dia mitonona ho kristianina zao aza, finoana croyance no andehanany fa tsy finoana foi. Finoana miorina amin'ny logika, amin'ny fomba mampanao, amin'ny traikefa-piainana, fa tsy amin'ny fatokiana feno an'Andriamanitra, confiance totale à Dieu. Zany nambara teo tamin'ny toriteny ho an'ny tanora sy ny ankizy. Inona ny atao hoe finoana? Fatokiana feno an'Andriamanitra sy ny teniny. Ka na dia tsy mahafantatra ratsaina azy isika ao, na dia tsy mety tsy resy lahatra aza ny logika antsika ao, dia mino sy mankatoa kosa satria avy amin'Andriamanitra zany. Nahoana? Satria matoky azy. Satria afaka mitoky amin'ny teniny. Zay ny atao hoe finoana. Betsaka ny kristianina miresaka finoana fa tsy ao ny fatokiana. Alao mba manana saina ihany tsika e. Alao hiady hevitra. Ary fatatsika nolazaiko tamin'ny ankeo, inona ny mahatonga ny protestanta ho maro isan-karazany? Satria saina. Rehefa tsy d'accord amin'ity dia lasa indray dia manangana azy, dia tsy d'accord amin'ity dia lasa indray manangana azy, d'accord amin'ity dia lasa indray dia manangana azy, etsy aroa anika efa narivony. Efa narivony. Raha naraka ny vaovao tany Madagasikara sika dia feno tamin'ny taona lasa iny. Tsy fantatro intsony le izy nafiry fa narivony nisan'ireo karazam-piangonana misoratra ao amin'ny préfecture. Zany ve ny mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra? Mila miambina ry havana. Mila miambina. Satria mora ny manaraka ny finoana croyance, io raha teo ny andahanany be sy ny maro. Mora koa ny mandeha amin'ny finoana croyance satria io ny atokinao ny tenanao ka dia samy mandeha amin'ny alehany. Araka ny fiteny Madagasikara hoe samy marina amin'ny alehany. Ny an'Andriamanitra tsy marina amin'ny alehany zany, Jesosy Kristy no hany lalana. Tout chemin ne mène pas au paradis, même si tout chemin mène à Rome. Fa tsy Roma ny tanjontsika. Ny fanjakan'Andriamanitra ny tanjontsika. Ary Jesosy Kristy ao amin'ny finoana azy ny lalana ao amin'izany. Ka miambena. Ary mampitandrina ny tompo. Midira amin'ny vavahady ety ianareo e. Tsy any amin'ny alehany be sy ny maro. Midira amin'ny vavahady terinareo. Fa lehibe malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Maro ny miditra any. Nresantsika teo amin'ny fa ety ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Vitsy no mahita azy. Miambena. Ka ahoana ary ny fiambenana? Mamaky sy mianatra soratra masina e. Ary mampiatra sy mankatoa zany. Ny olom-piangonana, ny mpitondra fiangonana, ny sampana, zay tsy mazoto mianatra soratra masina, dia manorina ny asany amin'ny fanao. Kopikolenina natao tamin'ny herintaona sy tamin'ny folo taona, na kopikoleniny ataon'ny atsy na ny ataon'ny aroa. Anika tsy mitomba amin'ny finoana. Fa raha te hiorina tsara amin'ny finoana, mila miambina. Mitady ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny, ary manaraka sy mankatoa zany eo amin'ny asa sy ny fiainana. Miambena.
dia mamara tsara amin'ny finoana voaresaka omaly teto fa mandalo fitsapana ny finoana azo lazaina hoe vary sy rano ny finoana sy ny fitsapana satria ny fitsapana no anamafisana sy ampiorenana tsara ny finoana atao ihany ange zany rehefa manangana ny lehilobe eny amin'ny plage eny tsika inona ataotsika atsatokotsika dia aotsakotsakitsika ao izy mba ileteny iorenany tsara zay mihitsy le ilain'ny finoana tsapainy izy sao tsy miorina tsara zany nataon'ny Paoly hoe zao toetra ny finoanareo sao de tsy izy eny zao toetra ny finoanareo sao de finoana croyance fa tsy finoana foi ny hevitry ny teny hoe mamahatra mamikitra mafy ny heviny mandatsapaka zany hoe manao zay tsy hozongozonana manao zay tsy hongotana mamahara tsara amin'ny finoana zany hoe ataovy zay tsy hozongozonany finoanao ataovy zay tsy hongotany ny finoana dia manala ny fisalasalana ara-tsaina rehetra ny finoana dia manala an'izay rehetra mety mampiozongozona na mampiongotra ny fanorenana tsara ny fiainana be dia be ety ary fiainana mandrakizay zany ange ny teny fampanantenan'ny tompo ny promessen'Andriamanitra fiainana be dia be ary fiainana mandrakizay aiza no azoana mamahatra tsara ao amin'ny fankatoavana ny fankatoavana na dia izay zavatra tsy takatry ny sainao azy na dia izay zavatra sarotra patifantarina azy ny fankatoavana ireny dia ahafahantsika mahita ny hery mahagaga an'Andriamanitra ary azahoan'Andriamanitra koa mampiseho amintsika ny fahamarinana ny teniny marina ny teniny fa ny teniny tsy tanteraka afa-tsy amin'izay mino sy matoky azy averiko tsara ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka fa tsy tanteraka amin'ny rehetra na koa tsy hitany rehetra izay mino ihany ny mahita azy 900 taona talohan'ny natongavany dia fanambarany amin'izany Mesia zany fa ho avy 900 taona dia nanambarany mpaminany ombeny nandritry ny 200 taona mahery tonga Jesosy Kristy tsy hita tsy nahita azy eny Jiosy tsy tanteraka ve ny tenin'Andriamanitra tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa ny tsy mino tsy nahita ary zany koa isika eo amin'ny fiainana tian'Andriamanitra hahita ny fahatanterahany teniny isika ahoana nazahoantsika mahita ny fahatanterahany teniny mino sy mankatoa hoy ny ray fiangonana anankiray zay malaza mankatoava aloha dia ho hitanao ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy mahafantatra mba ino isika fa mino mba hahafantatra tsara fa voazana be ny olombelona raha fantatro raha resy lahatra dia ataoko io hoe ka raha mbola tsy lesy lahatra zatsy ianao dia tsy ho hitantsika mihitsy ny vokatry ny fahamarinan'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny Saint Augustin eto zany tsy mino tsy mahafantatra isika mba ino fa mino isika ary manatanteraka dia fantatsika fa hay marina ilay tenin'Andriamanitra dia hoy ihany Paoly manohy ny hafany hoe aoka hitomban-day mahereza raha jerena ny teny fototra dia zao ny tena hoe aoka ho tena lehilahy manahirana ihany fa fotoana ny vehivavy androany taona iraisam-pirenena ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy omaly nefa dia lazaina aoka ho tena lehilahy zany no ambaran'ny teny grika soyez des hommes ny tiana lazaina amin'izany nefa tsy fanavana akory ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy fa hoe aoka ho tena sa aoka vonona sedrany mafy mahereza misatran'Andriamanitra tsika fa miova ny tontolo iainana anika raha jerena zao amin'izao andro zao araka ny fijerin'ny mpandinika amin'ny lafiny psikolojika sosiolojika
ny vehivavindray ony zao no tena résistante noho ny lehilahy. Raha anao sprint ianao a dia ny lehilahy antsona, raha hitady force ianao lehilahy antsona, fa raha andeha te andeha lavitra ianao a aza miaraka amin'ny lehilahy. Ry havana nitodika amin'ny vehivavy manokana dia tsy ataoko tsony aoka hitomban-dahy, aoka hitombam-bavy. Mahereza fa ny finoana foa tsy mandeha ho azy. Mila fahasahiana, mila mijoro tsara, mila mitana mafy ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no ilana ny sampana, azahoana mifankahery. Ary ianareo vehivavy dia anisan'ny manana tombony amin'izany. Zay lehilahy nge tsy mahay mifankahery. Raha hiady hevitra aina io, na tontolon'ny andro manomboka amin'ny maraina ka mandraparivin'ny andro azy. Raha nokotoktakan'izao aina io. Fa hoe mifankahery tsy aina io. Io ve tsy hain'ny lahy. Zay nataon'izay. Io ve tsy hain'ny lahy. Mora letsy io a. Ary zany namporosihana anareo ao anatin'izao isa-taona anareo zao. Aoka hitombam-bavy mifankahereza. Ary mifankahereza amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Farany tsy nataonareo tao amin'ny texte kanefa dia nalaiko ihany. Ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra. Voalaza tery ambony a fa nahadisy reto Israelita ireto dia satria fitiavan-tena, fitiavana tompontsony nanosika azy hifadianina, nanosika azy hitady an'Andriamanitra fa tsy fitiavana ny namana. Fatatsika nefa fa tanteraka amin'ny teny roa, baiko roa ny sitrapon'Andriamanitra dia izao: tiavan'Andriamanitra ary tiavana ny namanao. Ny fitiavana ny fehiny fahatanterana hoy Paoly apôstôly, ary fitiavana io mariky ny firaisana marina amin'Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana. Koa ny finoana miorina tsara dia iainana ao anaty fiambianana lalina, ao anaty finoana miorina ratsoratra masina, finoana miasa sy aseho amin'ny asa, ary finoana maneho fitiavana feno, fitiavana Andriamanitra ary fitiavana ny olona. Raisy ny fitahiana. Aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia amin'ny finoana velona izay andraisanareo fiainana be lehibe dia ny ety. Ahatanteranareo asa tsara sy miorina ary maharitra. Ary andovanareo fiainana mandrakizay ao amin'ilay mahatoky. Mahatoky ilay niantsoanareo, izy ahatanteraka izany keo amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
Eo am-pitsaganana no iarahantsika manona ny fanekepinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitoritoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, jalo raha nanapaka Pontsy Pilato, nobona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to. Avy any no ilaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, famelany keloka, fitsanganany tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika to. Ny mpitandrina sy ny komity FMMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray havana ny vaovao azo ambara amintsika anio, vaovao faritany, alady ny V3e Fatsanina. Toy izany koa no nandidiny tompo, fa izay mitory filazantsara dia azo ivelomana amin'ny filazantsara. Koritiana voalohany toko fasivy, ny andininy faina 14. Ny alady fa 17 Martsa heriny anio no natokana ho alady ny V3e. Amin'izany fotoana izany no hitonantsika mbavaka sy hanohanantsika tetika asa mpitandrina matianina eto anivon'ny faritany tsy mandrefana. Izy valopo zaraina ary anentanana antsika mpianakavin'ny finoana hanome izay fotsika ho fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara eto anivon'ny faritany. Misaotra antsika mitrotro ambavaka ary manaiky ampitiavana no mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoroantenantsika. Ho antsika izay hanotrina ny fametrahana mpitandrina matianina ny Clermont-Ferrand amin'ny herina anio, dia afaka manatanteraka ny fanohanana izany finizany anio maraina amin'ny alalan'ny valompo izay hitantsika etsy ambarafarana. Fiantsona fiantsona Zaikabe Fatsanina sy Jobily fisotrolonono ny mpandrina ny Fatsanina Charles Lakodinamanana. Amin'ny fofeny fifaliana no hanasana antsika rehetra, hanatrika ny Zaikabe ny faritany tsy mandrefana, ny asabotsy 13 sy ny alahady 14 Aprily any amin'ny lycée Saint-Joseph de Tivoli, Bordeaux. Mandritra ny fanampom-pivavahana famaranana dia isy ny fotoana atokantsika isaorana ny mpitandrina mpandrindra Charles Lakodinamanana mianakavy izay andeha hisotro ronono afaka volana vitsy. Ny lohahevitra ny Zaikabe dia antsoana amin'ny Romanina toko 15 ny andininy fahenina manao hoe: ka mba iray fo ianareo iara-manome voninahitra an'Andriamanitra raha Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny lohahevitra ny Jobily dia hita amin'ny Koritiana voalohany toko 15 ny andininy 10, fa ny fahasoavan'Andriamanitra toy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Toy izao ny fandaminana ho an'ny sarandasy, 80 € ho an'ny olon-dehibe, 60 € ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona, ary 20 € ho an'izay mikasa hisakafo ny alady atoandro. Ny sara-pitaterana kosa dia 17,50 € isan'olona. Ny fisoratana anarana dia efa manomboka ary farany amin'ny alahady 30 Martsa. Afaka manatona ny diakona eny ambaravarana isika rehefa mirava ny fanampom-pivavahana anio, na ihany koa afaka mameno ny formulaire en ligne izay fanaparitaka. Misaotra antsika mahatsara ambavaka izany fotoana izany ary manentana ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Vaovao tafo, famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rakotondriana Roland Sylvie sy pasteur Andriamampianina Désiré Mianakavy izay samy namoy mpiray-tam-po dia ho tanterahina anio. Filazana teraka: isaoranay Jehovah tomponay, isaoranay Andriamanitray, fa be fity ny tomponay, ny tompo tianay, mpanjaka ty, mpamindra fo. Atema 40. Feny fifaliana ny fonay mampandre anareo, ny nanomezany tompo anay, anirement sur Rumeau Antema Gabriel Miati, ny 24 Febroary lasa teo, hoy Yasina sy Mikael Irmans, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana vehivavy kristianina, fa mampatsahantsika fa ireo laoka izay efa voafandrika dia afaka alaina eo am-piravana, ary misy ihany koa ny varotra kakapigeon sy tantely, dia mbola misaotra antsika hatrany amin'ny fanohanana ny asan'ny tompo. Sampana feony mazava: donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret,
car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome, chapitre 15, verset 10. La Cour Alphéon Mazav est heureuse de vous annoncer, lors vous de cette année, les empanadas partis. Pour cette année, nous vous proposons deux choix salés et 2 choix sucrés. Du côté salé, empanadas viande hachée et empanadas poulet poivron. Et du côté sucré, empanadas pommes spéculoos et empanadas poire chocolat. Les empanadas sont vendus par lot de 5 pour un montant de 10 €. Comme habituellement, vous aurez la possibilité de récupérer vos commandes lors du culte de Pâques le 31 mars ou le dimanche suivant, le 7 avril. Vous pouvez dès à présent vous approcher du stand à la sortie du culte pour passer votre commande. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter Mira Rasoulzatouf dont le numéro s'affiche à l'écran. Nous vous espérons vous y voir nombreux. Soyez bénis. Fitombavaka hatrany fiangonana, lazaiko marina aminareo koa fa raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ tany fa hangataka zavatra na inona mbavaka dia ho azy ny avy amin'ny raiko izay ny an-danitra izany. Satria na aiza no haingona ny 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho, Matthieu 9:20, 9:20 sy ny 20. Manasa ny fiangonana manontolo hanatrika ny fitombavaka ho an-trano fiangonana ny asabotsy fa 9 martsa amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny Vieux Temple. Tongava maro fa zava-dehibe ny fiambonantsika miara-mitonam-bavaka amin'ny tompo ity vina lehibe ity. Fiantsoana fandindindra antsoina isika rehetra ho tonga ny alahady fa 4 martsa fa misy raharaha ho tinina sy ho zaraina mikasika ny toerana fiangonana izay mitaky fandaminana vaovao noho ny fitombotsika. Ny faharoa dia mikasika ny fangatahana fanampiana amin'ny fiangonana voaray avy amin'ny AMF national mikasika ny cœur uni izay atao eto akaikin'ny Toulouse amin'ny volana Mai. Manantena ny fahatongavantsika maro. Misy ny étude biblique ny talata fa 12 mars amin'ny alalan'ny Zoom amin'ny 7 sasany ariva ary mbola mitoko ny permanence ampitandrina ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana trano fiangonana dia ny STA sy ny STK. Ny fanompoam-pivavahana manaraka dia ny alahady fa 17 martsa hitondra anambavaka ny V3e fatsanina amin'ny 10 sasany eto amin'ny Vieux Temple. Misoratsika ny aritra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miarabantsika rehetra natraso maraina izao nanafoya mikasika ny zaikabe fatsanina izay atao any Bordeaux ny 13-14 avril izay efa nolazaina tamintsika teo. Entanina manokana isika ho tonga amin'io fotoana io ny lohahevitra dia hoe mba ho iray fo ianareo hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy zavatra roa miantoana no tanterahana any dia io zaikabe fatsanina io izay iaona ny tafo eto amin'ny faritany atsimo andrefana nisan'izany isika Toulouse dia araka n'lefa vina nomena tamintsika teo amin'ny AG dia tena mila isika miorina amin'ny ara-panahy, miorina amin'ny finoana araka ny efa nampiainana antsika androany ihany koa. Dia misy fampianarana maro anatin'io fotoana io misy fizarana ary fijoroana fahavolombelona ihany koa io satria iaona amin'ireo mpiara-mivavaka isika izay any amin'ny tafo hafa ka entanina isika ho tonga amin'ny izany zaikabe izany fa fotoana sady andraisana zavatsoa avy amin'ny tompo no izarana ihany koa amin'ireo hafa izay zavatra nyraisintsika avy amin'ny tompo. Dia io fotoana io koa no anaovana ny jobily, anatanterana ny jobily ny pasteur Rakotodramanana ka dia isaorantsika n'Andriamanitra izay fotoana nomeny nanomezany any pasteur tao amin'ny tafo Montpellier sy teto amin'ny faritany atsimo andrefana. Koa dia tanana manokana isika ho tonga ary ny fisoratana anarana dia efa misokatra ho any amin'ny iriam-pidirana iria sy alefa amintsika any amin'ny vala. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ary raha misy fanontaniana dia aza misalasala. Misaotra tompoko. Dia fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na vao tonga ka tonga miara-mivavaka eto anio ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Tsy misy dia manony fotoana zany isika tonga amin'ny fotoana izay natokana ho
ho amin'ny fankalazana zao isa taona ny SVK izao mangataka ny tompon'andraikitra an'izany mba hiakatra ety andray fitenenana. Faly mirabantsika amin'ny anaran'ny tompo ny sampana SVK. Arabaina manokana ny vehivavy rehetra izay vao avy nankalaza ny valomartsa andro iraisam-pirenena natsika. Ny voalohany dia misaotra amin'ny tompo fa vita soamantsara ny fotoana omaly izay nahafahan'ny SVK ny ombom-po sy fanahy tamin'ny fiangonana niaraka nideran'ny tompo sy ny teny izay nentinao anay androany. Dia mbola mamerina ny fisaorana ny birao ny komity izay nanohana anay. Misaotra ny vondronasa ny ekipa teknika izay nanampy anay be dia be tokoa. Misaotra ny OSPMA amin'ny fiarah-miasa. Misaotra ny sampana fito fa tokoa zahay fa tsy irery fa manana zoky zandry rahavavy sy anadahy afaka ianteheranay satria izay nangatahany rehetra taminareo dia nekenareo avokoa. Misaotra ny Sylvie sy Clémence namoy fotoana nampianatra iranay. Misaotra anareo fiangonana manontolo izay tonga manotrona anay hatramin'ny omaly. Misaotra indrindra koa ny sampana ny mpikambana ao amin'ny sampana SVK mavitrika foana niara-mifarimbona nitondra mbavaka na fohy fotoana na fohy vola tamin'ny fikarakarana izao isa-taona izao. Ary fisaorana manokana ny atolotray any Salama sy Fafa, Tina ary Claudia izay nanolo tena hanao ny vokatra loka androany. Anatevin-dalana anay an-tanandroa sy ampitiavana koa nandraisanay anareo ary afaka manantona ny birao sy ny mpikambana ao amin'ny sampana SVK ianareo. Ny lohahevitra nomeny tompo anay tamin'ity isa-taona ity moa dia hoe miorena tsara amin'ny finoana. Misy tantara fohy izay tiako zaraina aminareo mampiseho fa tsy mora ny mitazona ny finoana rehefa ao anatin'ny fitsapana sy ny sedra. Nisy olona anankiray mpivavaka izy, kristianina izy, ary ny talentany dia ny mamorona sarimihetsika. Dia izy ny fanaony dia manao court métrage moa fiteny izany ho an'ny fiangonana isaky ny fotoan-dehibe, Paka na Noely. Dia nisy fotoana izy afaka niasa tamina société de production reny hoe hanao film kristianina. Dia faly be, nieritreritra hoe tonga amin'ny fotoana omeny tompo azy ahafahany mikasika olona maro. Dia azo zany lasa malaza, lasa nakarena. Kanjo noho ny vita ilay film mivoaka dia tsisy nijery firy, lasa ohatra hoe flop ilay film. Dia teo izy dia ketraka ohatra moa izy amin'ny teny frantsay ny tenenana azy moa hoe je suis passé hozy izy d'un statut de quelqu'un qui avait un avenir glorieux avec la richesse et la célébrité avec, à un statut de quelqu'un qui n'avait plus rien, qui n'était plus rien. Dia teo izy no tonga saina hoe nahoana ary no mbo an'ny tompo ny asa nataoko nefa ny tsy tanteraka ilay izy na ahoana no nameny sedra mafy toy izao. Dia nanana dodo be izy amin'ny fiainany amin'ny hoaviny. Dia indray alina izy nahazo message tamin'ny namany miteny hoe tsy niamahana ny olona 5,000 angeny nangatahan'ny tompo aminao fa ny hitondra ny mofo 5 sy ny hazan-drano-droa. Teo izy vao tonga saina hoe ay izy ity ny tena nieritreretiny, nieritreritra izy fa izy ny havita hizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny heriny amin'ny olona rehetrarehetra. Nieritreritra izy fa zany ahazoany vola sy harena, ahazoany laza. Dia nanomboka teo niova ny fijeriny. Lasa
nieritreritra izy hoe le talenta nomeny tompo anazy dia hotohizany dia nanohy izy verina nanao film ho an'ny fiangonana izy ary nisy ray tamin'ireny lasa hoe viral, lasa hoe olona marobe nahita anazy dia natoky izy zany hoe nefa nanao film taty aoriana izy dia hoe tsy hijery tsony izy na isy olona na tsisy olona hijeren'le filmany fa manao hoentiny le mofo 5 sy azandrano 2 dia le talentany dia zay no ameno atolony amin'ny tompo dia zao izy olona maro amin'ny film nataony no voakasika tamin'izany. Sika koa ankehitriny dia nomeny tompo vina lehibe dia ny vina trano fiangonana. Azontsika eritreretina hoe lavitrezaka mety ankivy indraindray hoe vitantsika ve, ahita vola ve, mety mipetraka ao anatin'ny saintsika ny dody. Ao amin'ny maha-kristianina antsika to dia mihintsika nefa fa Andriamanitra dia tsy miova araka ny voatenin'ny pastera teo, tsy miova amin'ny teniny izy, omaly anio ary mandrakizay. Tsika koa mino fa izy dia mahay mihoatra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika. Ary ny fanontaniana dia mino ve sika androany fa ny tompo tianao zava-dehibe amin'ny fiangonantsika. Tsy le finoana araka ny tenen'ny pastera teo hoe croyance izay mety naturel amintsika rehetrarehetra fa le foi tena anatin'ny fotsika any ve mino tanterakatsika fa ny tompo anao zava-dehibe ato amin'ny fiangonantsika. Raha tena mino dia andao hitondra ny mofo 5 sy ny azandrano 2. Inona moa le mofo 5 sy azandrano 2 le hoentsika? Tsy ino zany akory fa fanoloran-tenantsika, ny fampetsantsika ny talentantsika amin'ny asa izay apetrany amintsika, ny fahafoezantsika ny fotoana ho azy, ny fanolorantsika ny fananantsika, ny fiombonantsika, ny fankatiavantsika. Fa ny tompo no ameny ambony. Raha nijery ny sahametsika maritsika dia nisy passage tao ny teny hoe Jesosy ny teny hoe nataoko izy izy hanona an'ilay vahoaka dia nomeko hanina izy mba hahitany ny voninahitra ny anarako. Ka mitsapa amin'izao fotoana na mijery ny fiangonana iray manontolo izao fotsiny ara dia asehoan'ny tompontsika ataony izay ahaterentsika ato amin'ity fiangonana ity. Hitantsika izany androany ary hitantsika izany isaky ny alahady. Fa izany koa dia nataony ho tonga mba aneo amintsika ny voninahiny. Kanefa fantatsika fa tsy maintsy sakana eny amin'ny lalantsika eny ary efa nolazain'ny pastera teo moa fa ny fitsapana ireny andeha ary sika hitandrina tokoa miambeny ianareo hitombanda mahery izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Dia amin'ny anarana fiangonana manontolo miarahaba anareo SVK eto amin'ny Tafy Toulouse amin'izao isa-taona anareo izao. Tena mahafatifaty be na mijery anareo dia izany endrika eny aminareo izany dia ho asehonareo ihany koa amin'izany ilay fitiavan'Andriamanitra anareo mba hitarihanareo ny olona manodidina anareo. Ary nasehonareo izany nanomboka nampianatra, nijery sarimihetsika, nisy fanakalozana hatramin'ny toriteny dia tena voaray fa hoe mila miorina amin'ny finoana isika ry havana ary mila miambina ambara-pahepavin'i Jesosy Kristy ahafahantsika tonga izy. Ka nareo misaotra satria tena fifaliana satria nisy ny karaoke afaka niarany deran'ny tompo sika maly ary nisy ihany koa no dia mba vafo tena tsy kely mihitsy fa tena voky izahay maly dia misaotra anareo satria fanehonareo fitiavana avokoa izany tena tanteraka reo mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ny safidianareo anio amin'ny Korinthiana voalohany toko 4:20 andiny 7:10 ka hatramin'ny 8:20 dia ny ataonareo dia averina
izay herim-po avy aminareo izay fientanana izay fa tena hoentinareo mamakivaky ny fiainana ary hoentinareo mitarika ny fiangonana iorina tsara foana amin'ny fiainana amin'ny fiarahantsika miaraka amin'ny tompo dia mba iorina tsara zany ianareo fa tsy mijanona amin'ity sataony ity fotsiny ampiseho izany fitiavan'ny tompo izany dia misaotra indrindra ary ho fampairezantsika fiangonana zareo dia hiara-tehaka isika. Dia ny mpitandrina no hitondram-bavaka anareo. Ohatran'ny fanao moa dia izay ihany raha tena izy dia ny mpikambana amin'ny SVK no asiana mitsangana kanefa isika rehetra izao ange no SVK ary noho izany dia mangataka ny vehivavy rehetra manatrika eto mba hitsangana hitrotro am-bavaka ny sampana isika ary hitrotro am-bavaka anareo mitsangana isika tompo dia rainay ianao ankalazainay ianao isaoranay mandrakizay ny anaranao mendrika izany misandrata aty anatin'ny fiainanay misaotrany amin'ity sampana vehivavy kristiana misaotrana amin'ny nanaovanao ny vehivavy nanomezanao azy toetra manokana ary nampiasanao azy ho fitaovana mahomby ho fitoriana ny filazantsaranao misaotrany amin'ny loahevitra izay nofidiny izy ireo ka sady fampitaizany ao amin'ny samy izy no taizan'ny fiangonana ihany koa mba iorina tsara amin'ny finoana dia mivavaka aminao zay ho an'ny vehivavy rehetra eto amin'ity fiangonana ity na ny manatriketo na ny tsy manatriketo ianao no amelona mandrakariva ao anatin'izy ireny ny fiantsoana ianao no amelona mandrakariva ao anatin'izy ireny ny fanolorantena ianao no amelona mandrakariva ao anatin'izy ireny ny fahasoavanao ahatonga ny fifaliany ny fiadanany ny fitahina mananambiampy ary ny fanomezan-tsoa rehetra avy amin'ny fanahy ho fanotra lehibe hoentiny mitory ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany mivavaka aminao zay ho an'ity sampana ity ho sampana miorina tsara ho sampana mitombo ho sampana mivelatra ka hampahazava ny manodidina azy amin'ny fahazavany ary hitondra sira ao amin'izao tontolo izao matsatso dia matoky zay fa ianao ilay nikasa tsara tamin'ny nanangananao zao sampana izao mbola hitay azy hitantana azy ary mbola hatanterahany hatrany hatrany izay efa antony antsonao azy indrindra ho amin'ny fampiraisana angatany amin'ny ara-tso sy izay rehetra tsy misaotra ray amen mazo mipetraky nareo zao dia mangataka mikambana hitsangana ety alohana anao ny hira. Aorian'ny fiafaran'izao hira izao dia manasa ny fiangonana izay mba hiara-iredona aminay manao hoe miorena aza miova.
Zay bevoninahitra Zay tondramanitra Zay layan andanitra Miankoka eo an-tongotrao zay Iray miseza fiandrianana Iray ny fapana Iray fiandana Ampakano mantra Hallelujah. Tumpademanitra Yakuke wantungu chausai Irai sesa fianjana Versi kayane Bevu Nyakuke Vantugu Hallelujah. Masinana
hoy ny soratra masina hoe miara ory amin'izay ory ary ny fampitondra zay mavesatra aoka izany no anatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Tonga ny fotoana izay anatanterantsika ny fiampihavanana isika amin'ireo fianakaviana rotonta izay efa voalaza teo namoy ny mpiray-tampo aminy. Mangataka ny fianakaviana mba hiakatety tompoko azafady. Endry izy mianakavy manoloana anareo eto ny fiangonana. Marina fa fomba malagaso zao, kanefa fomba ihany koa izay anehoana ny fiombonam-po sy ny firahalahiana izay efa nampivitrana antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manoloana ny fahalasana ny mpiray-tampo dia marina loatra izay ambarantsika malagaso hoe ny varavarana ny voana no anareo fa ny fahoriana dia rahantsika manana. Indraminay ny teny ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa ny 9:12 sy 17 hoentinay mampahery anareo. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavany. Izy eny ampionona ny fonareo ary ampahery anareo ary koa ilay fananganana ny maty sy fiainana. Izy Jesosy Kristy izay naneho ny fitiavan'Andriamanitra feno sady tanteraka. Izy no angatahanay mba hamangy ny fonareo tsiraray avy ary maneho aminareo ny fiombonanay amin'izao fahoriana izao fa ny firaisantsika koa ao amin'ny fanantenana velona amin'ny Kristy. Mangataka ny izay namoy havana, namoy ray-tampo. Fantatrao tsara Jesosy ny vesatry ny fahafatesana sy ny fahoriana. Fa na ianao aza dia nitomanina ny loana ny fahafatesan'ny Lazarosy sakaizanao. Ary nitomanina ny loana ny fahafatesan'ny Jerosalema, tanàna maminao loatra, kanefa niodina. Tompo tsara indrindro, apetraka am-pelantananao reto havanay reto. Ianao amangy ny fony, ianao atanteraka ny teny fikasana nambarany teninao teo, ary ianao amelona ao anatin'izy ireo ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Azahoany mandia izao fotoan-tsarotra izao amin'ny faherezana avy any ambony, ary azahoany mitory ny fidery ny fitsanganana amin'ny maty na dia amin'izao famoizana havana sy fahafatesana izao azy, satria izany ny filazantsaranao. Koa ninona ilain'ireo tompo, ninona tokony ho azy, azahoany mijoro ary azahoany mitory omeo azy malalaka izany. Efa niangaranao tamin'izao fahafatesana izao, iangaro kosa amin'ny be fahasoavana avy any ambony, ka ny fifaliana indray no homaninao azy ao amin'ny hoavy, ary izany ny ampiraisanao anaiko amin'ny fotoana ho avy rehetra. Angatana amin'ny anaratsoan'i Jesosy zany, ary izay rehetra tsy voatoninanaiko dia apetraka amin'ny pelantanany amin'ny anarany. Misaotra ray, fa velona ianao, velona ny zanakao. Anaratsoan'i Kristy. Amen. Ia zany no teninay ry havana amin'ny malala, teny ihany tenin'olombelona kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mampiorina ary indrindraindrindra manamafy orina. Izy tokoa ny ampionina anareo, ampahery anareo amin'ny asa tsara rehetra, ary indrindraindrindra melona ny teny sy ny teny fanantenana ao anatinareo. Dia ho lasan'izay tonga mampionina, manao tongotra miara-mamindra, tanana miara-mandray, soroka miara-milanja, loha miara-mitanondrika ary fo miara-mitsento aminay. Tsy misy mampionina aza ho ny tompoko mionina ihany. Maika fa hotrononareo marobe toy izao dia maivana ny alahelo.
fisaorana sy fankatelemana nomen'ny fianakaviana anareo. Fisaorana anao pasteur, fisaorana anareo bretonagafo eto amin'ny fiangonana koa izay nitondra ny afatra ny filazantsara sy nitondram-bavaka ny fianakaviana. Raha lamba no nentinareo anay, na vao azy zany dia manam-paharovitana ihany. Raha hanina no natolotrareo, na fia azy zany dia manam-pahalaniana ihany. Fa ny sarobidy indrindra no napetrakareo anay dia ny tenin'Andriamanitra izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana. Ary tsy efan'izany fa mbola isy ihany koa na raha nareo vola makarena izany izay anjara levenana ho an'ny maty. Misaotra indrindra tompoko, tsy ny fahalasana ny havana no mahafaly, fa izao fietsika feno fitiavana aseho anareo anay izao. Mionerabe ny lany, Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ane, androtsaka ny fitahimanana ambiampy aminareo sy ny ankonanareo tsirairay avy. Dia matokia anareo fa ataonay tsara lazaina amin'ny fianakaviana ny Tanindrazana izao faneho-pihavanana sy faneho-piraisankina aseho anareo anay izao. Engane, mba ho lasan'izay ny ratsy rehetra ka ny sosony tsara indray no fandiavantsika amin'ny ho avy. Misaotra tompoko. Hoy ny soratra masina hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina. Ny fanehoantsika izao fiaraha-miory amin'ny fianakaviana izao sy ny fampahirezana ary fanohanana azy koa amin'izao eta mavesatra izao dia misy ny urina ery amin'ny fivoahana ery ary andala-tsara ametrahantsika izay anjara hoentintsika amin'izao eta mavesatra izao foa-dranomaso ho an'ny velona zany ary solon-drambondamba ho an'ny maty raha teo. Ka dia isika menakavy eny aneo zany firaisaposy zany fifankatiavana zany mametraka ny valopy na zay tsy nanomana valopy azontsika arotsaka ao anatin'ny arona izany na tsy misy valopy aza anehoantsika ny firaisantsika amin'reto fianakaviana ireto. Dia mahery izay indrindra tompoko amin'ny herin'ny tompontsika. Mahazo mipetraka isika rehetra. Mbola iarivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, mbola velom-pisaorana anao izahay raha tanteraka soamantsara ty fotoana nomenao anay ity, izay nahafahanay ny ombombavaka taminao sy tamin'ireto vahoakanao. Afaka nankalazanao zahay ary indrindra ny sampana vehivavy kristiany eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse. Matsiaro ambavaka ny vehivavy malagasy rehetra izay tompo ary koa ireo rahavavy SVK rehetra izay ao ny marary izay nikasany ho avy anio ny mijaly ampanambadiana ho an'ireo havanay traka azy ireo. Mitondra mbavaka ihany koa ho an'ity fiangonana izay nametranao anay ity ary koa ireo tompon'andraikitra rehetra, ny mpitandrina sy ny ankohonany. Omeo azy ireo ny hery avy aminao ahafahany manantotosa ny asa miandry sy ny fitaizana ireo ondry eto amin'ny fiangonanao, indrindra mba ho maro ireo olom-bovonjy ao amin'ny Jesosy Kristy. Araky ny teny faneva ny safidiany sampana vehivavy kristiana tamin'ity isan-taona ity, manao hoe miorena tsara amin'ny finoana dia mivavaka izahay mba tsy hijanona ho fankalazana ny isan-taona fotsiny izany, fa mba tena hiazona sy orina mafy tsara amin'ny finoana ny Jesosy Kristy tokoa izahay, ka hifankazatra sy ho tia azy amin'ny fiainanay manontolo. Tsy adinonay koa ny mivavaka ho an'ny vinatra amin'ny fiangonana tompo, ampianaro izay mba hanana toe-po mahafoy ho anao, ay isaotra amin'ny fanomezam-pahasoavana ny raisinay
ka tsiaro manome mahimaimpona. Taio ny ezaka rehetra efa vita sy izay mbola miandry. Tsaronay koa tompo ny tanindrazanay Madagasikara. Taio ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra rehetra. Ataovy mitodika aminao izy ireny ary atahotra anao Andriamanitra ka hanaraka ny sitraponao. Omeo fiadananao ny malagasy rehetra tompo. Ary ty firenena la Frantsa misy anay ity koa tompo ampitoeto ny fiadananao mba hiadananay. Arovy amin'ny tananao mahery izay mba tsy ho very. Misaotra anao tompo fa mihaino vavaka ianao ary matoky izay fa mahay manome soa sy izay tsy nangatanay akory ianao. Ko misaotra sahady amin'ny valim-bavaka sahaza ho an'ny tsirairay. Ny vavakay nefa dia tsy feno raha tsy akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay ao izany an-danitra, ho masina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety an-tany takiny any an-danitra, meo anay ny izay azo anay, ary mamela ny elokay, takiny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika natateraka izao fitoam-pivavahana sy fitoam-pahakalazana izao. Eo mpitsanganana nanaovantsika ny hira mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Ny andinin'ny voalohany zany mialoha ny afatra sy ny tsodrano, ny andinin'ny fahatelo aorinan'ny tsodrano. Miorena mafetsara amene lay vatoso mandroso ho ame fara mefikirama fekyo izy mahatanteraka zany amin'izay matoky azy. Amen. Amen. Madehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.